tany amin'ny faritra Androy izay fa tany amin'ny faritra Anôsy kosa ny Minisitry ny Indostria sy ny Varotra dia nanara-maso ny fampiakarana vidin'entana tsy ara-dalàna ataon'ireo mpandraharaha. Ankoatr'izay dia nitoy tamin'ny fivoriana ny arahana tao amin'ireo mpandraharaha tao taolany ary moa izay dia ny Minisitry izay nijerena vahaolana ny amin'ny fanamorana ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Vao Irene Esperon mitatra izay vaovao izay amin'ny Sany Rodriguez Avimary. Mahatratra ny amin'ny 20 conteneur isaky ny 3 volana ny fanafarana entana PPN. Tonga eny amin'ny serana Tsambony Fort Dauphin, mamatsy ny faritra Androy sy Anôsy. Ny 5,900 PPN tonga amin'ny Sambo dia lasany amin'ny faritra Androy avokoa, ary ny 5,900 sisa no mamatsy ny faritra Anôsy. Izay antony izay indrindra no mampiakatra ny vidin'entana any an-toerana noho ny tsy fisian'ny rindran-damina amin'ny famatsiana, fa eo ihany koa ny fanararaotana nataon'ireo mpambongady sy mpanjinjary. Nambaran'ny Minisitry tompon'andraikitra araka izany fa ilaina ny fampitoviam-pijery eo amin'ny fanjakana sy ny mpandraharaha andrindrana ny vidin'entana. Rehefa miresaka vidin'entana izany tsika dia mila fantatra ina daholo no tafiditra ao anatin'izay vidin'entana izay, eo ny vidiny hividianana anazy any amin'ny fournisseur, fa eo ihany koa nefa ireo karazana coût maro samihafa izay tafiditra ao anatin'izay vidin'entana izay, ka ny fitsinjarana an'izay, fijerenan'izay zany no nataontsika ijerevana hoe aiza ny tena fototra isiny izay mety isiny fiakaran'ny vidin'entana izay. Dia nahitana moa izany vahaolana izay hoentintsika any amin'ny fitondram-panjakana ihany koa ahafahana izany mamahy ny fotony an'izay olana indrindrandrindra tia amin'ny fanafaran'entana, tia amin'ny portny Fort Dauphin izay ahitana koa ihany koa maro samihafa zany. Atao rin'ny fampidinian'ny Minisitra tamin'ireo mpandraharaha dia vahaolana napetraka ny fanajana ireo atotan-taratasy maro. Mametraka an'izay atao standard de service, ny transparence ny procédure ahafahany izany mpandraharaha mahalala tsara ny zony, ary mahalala ihany koa inona moa zany ny durée de traitement, inona daholo ny document à fournir. Dia amin'izay fotoana izay samy mahalala ny tokony ho atao ny tsirairay, izay koa dia goavana be ny dinkana atao anatin'izay. Ankoatr'izay, anampy ireo mpanao asatanana ny an-toerana ihany koa ny Ministera ny Indostria sy ny Varotra ary ny Asatanana amin'ny fanatsarana ny asany sy ny fitadiavana lalam-barotra.